Za ihany fomba milaminy. Tohizo ny teka zany. Tohizo amizay. Nialagnitsiny etika fa misy raha kely miraha hoy zay avao mandray raha. Zay ndray raha nanoko iny vavaky bala teo tsy de io. Fa vita azo tao. Vaketika Efesiana 3:8-13 amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, izaho zay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao. Dia nihitory amin'ny Jetilika ny haren'i Kristy ny talana. Ary hampahazava ny olona rehetra fahalalana izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Mba hampahafantarina ireo fanampahana sy fahefana ny an-danitra amin'izao ankehitriny izao. Amin'izao ankehitriny izao ny maro samihafa fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany fiangonana. Araka ny fampasany hatrizay izay natao tao amin'ny Kristy Jesosy tompo. Hoy, mialaka agny rek. Miala rek, Ataovy miky zay, c'est bon. C'est bon. Mahazo hanana eo. Alefa. Araka ny fakasitrahana izay hatrizay natao tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, izay nananantsika fahasahina sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriko ho anareo fa voninahitra izany. Zay tsika. Aoka sika ivavaka. Dia mbola feno fisaorana anao zahay Andriamanitra amin'izao andro izao satria mbola tafavory eto. Hisaotra, hidera hankalaza ny anaranao, haneho ny fahatsaranao satria tsara ianao tsy misy toanao. Faly dia faly ny fonay Andriamanitra mihaona aminao amin'izao andro anio izao. Eny Tompo, tsy manatrika anay eto ny reninay satria mbola misy zavatra karakarainy sy manahirana azy. Kanefa Tompo, miray fo izahay, misaotra anao Jesosy nanome azy anay satria tsy toy izao izahay rehetra. Raha tsy teo izy no nampikambana anay, izy no nampianatra anay hifankatia ary hifamihina Tompo malala homenao fahasalamana, hery-tanjaka tombonandro ny reninay ray eo, mba hiaraka hiriaria aminay ary mba hatateraka izay zavatra karakarainy sy ataony any amin'izay misy azy any. Dia tahio koa izahay mpiray tampo Jesosy sy reto zanakay rehetra Tompo, mba harovanao amin'ny ratsy, homenao anay izay riny fonay tsirairay avy, ho heniky ny fahasoavanao Andriamanitra. Tsy manana fa-tsy anao izahay ary fantatrao ny toetra anay tsirairay avy Tompo. Miankin-doha tanteraka aminao izahay, tsy manana nizanizany tenaina izahay amin'izao fiainana izao. Afa-tsy anao Tompo sy mpamonjy ary mpanavotra anay. Dia mamindrafo aminay, mamindrafo amin'ny tsirairay avy Tompo. Tsy dio isa-tokantrano izahay Jesosy vangio ny tokantrano tsirairay avy Tompo, mba ho heniky ny fahosavana sy fahasoavanao ary tsahy aminay rehetra ny fiadananao Tompo. Andriamanitra mamindrafo aminay Tompo, ifonanay ireo ratsy vitanay, ireo zavatra nataonay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ifonanay eto anatrehanao. Dia mamindrafo aminay. Misaotra raha eo. Amen. Hira 672. Hira 28 andilo voalohany. 672 andiny efahefatra arivo. Ay mbo misy. 670 andiny efahefatra arivo. Ay misy andiny efahefatra. Ao ary.
Batiluvini lala Rifanai Pinarika Aita Kuninja Nunila Uvani Pura Asiza Livre Vavaka plus Ephésiens 3, 14. 14-19. 14-19. Vavaka tika. Izany no hira fetrinay aminao Jesosy amin'izao alahady hariva izao. Vavaka fangatahana ny mba hamelanao ny helokay. Ka ho tahaka ilay moana sy marenina izay nositranonao Jesosy. Izahay tokoa ilay moana satria tsy mba mitory ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra araka ny andidinao anay Jesosy. Izahay ilay marenina izay nositranonao satria tsy maheno ny teninao favarina amin'ny fiainana ety an-tany. Amifona sy mibebaka eo anatrehanao zahay mpianakavy ny finoana amin'izao hariva izao Jesosy eo. Hamelanao ny helokay, hamindranao fo ka tsy ho isainao ny fahotanay Jesosy. Fa ho fafanao, ho sasanao, ho diovinao amin'ilay ranao masina nalatsakao tao Kalvari. Ka ianao no hanamarina sy hanamasina anay mpanota tsy mendrika anao. Manondrika ny lohanay koa zahay Jesosy amin'izao halina izao. Tsy miafina aminao ny atom-ponay tsy miloka Jesosy io. Tsy miafina aminao ny fahantrana, ny tsy fisina. Eny na amin'ny ara nofo, eny na amin'ny ara panahy ihany koa. Ianao Jesosy no mahalala ny soa hieverana anay Jesosy eo. Hitondra fiadanana fa tsy loza. Ka dia arovo sy tantano izahay mianakavy Jesosy. Manomboka amin'ny reninay zany omenao fahasalamana. Ary ianao Jesosy eo no hamaha ny olana izay atrehiny amin'izao fotoana izao. Ianao no mahalala izany na dia tsy ambarany aminay Jesosy. Dia ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra ka afaka hamaha izany amin'ny antsipiriany. Tahio koa ny tokantranon'ilay matoanay Piandry Sogaga. Ianao koa Jesosy eo no hitoetra feno amin'izany tokantrano izany ka hiaro sy hitantana azy ireo mianakavy, ireo zanany na i Foresta any Antananarivo sy ireo Toliara sy ireo zandriny ihany koa Jesosy eo dia tsy ataonao latsa-danja fa arovanao sy omenao zay anjara sahaza azy. Tahio ty mpiandry maro sy ny ireo zanany sy ny fianakaviany arovo sy tantany amin'ny asa fivelomany sy ny fitorinany filazantsara koa. Meo fahazotona Jesosy eo amin'izany asa makadiry ametrahanao azy izany. Tahio ty Sendra sy ireo fianakaviany misaotra anao Jesosy eo tamin'ny tahianao azy. Fa na dia mpitondra tena izy dia afaka nandefa ireo zanany aty andafy. Tsy ny fahalalany, tsy ny fananany, fa ny halehibe ny fitiavanao namindra fo azy. Ka nahafahany Jesosy eo mandefa ireo zanany manohy ny fianarana na mila ravinahitra ty andafy.
dia tahio koa ny tokantranoko. Jesosy Kristy Tompo. Ianao no mahalala ny hevitra heverana amin'ity tokantranonay ity. Be ny tsy ampy amin'izao fotoana izao Jesosy io, indrindra tamin'ny fahalasana ny Yoko any Taiwan. Misaotra anao Jesosy fa ianao no nahavita izany fandehanany Yoko izany satria betsaka ny tsakatsakana saika tsy nahavitana izany fikasana izany. Eo ny amin'ny ara-bola, eo ny amin'ny ara-taratasy sy ny sisa. Ka mino sy manantena zahay Jesosy fa hitoetra feno any aminy ianao ary mba tsy hanadino ny fivavahana ty Yoko raha lavitra ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Tahio koa ty lera amin'ny examen zay hatrehiny, dia ianao no hiaro sy hitantana azy. Tsy hadino indrindrandrindra izandry bala Jesosy io. Ianao no efa nifidy azy, ianao no efa nity azy Jesosy io. Ianao no mikarakara ny fiainany manontolo, fiainan'izy mivady sy ireo zanany, mba hitoetra feno aminao, hiverina aminao Jesosy io amin'ilay fitiavana voalohany, fa tsinotsinona ny ety an-tany. Tsy misy dikany izao zavatra ety an-tany izao satria araka ny teninao amin'ny Baiboly dia ho rava izao rehetra izao, fa ny teninao no tsy mba ho rava. Aingane Jesosy io, ibala, hiverina amin'izany fitiavana voalohany izany, fa ianao no hiady ny adiny manontolo ka hanome azy Jesosy io ny fiadanan-tsaina, indrindra ny vadiny zay efa nofidinao Jesosy io hanatanteraka ny asanao, dia mba hizara izany koa amin'ireo vady aman-janany, ka mba hahatonga ny tokantranon'izy ireo Jesosy io hitoeranao feno ka tsy hanan-java-mahory amin'ny fiainan'izy ireo. Mitahia Jesosy io ny fianakavianay rehetra izay misandrahaka erak'izao tontolo izao, fa indrindra apetraka manokana aminao ity Jerosalemanay ity Jesosy. Misaotra anao tamin'ny nanomezanao anay izao fotoana hihaonana indray mandeha isam-bolana izao. Engane Jesosy io hitohy izao ary hampisy fifandraisana, fifanakaikezana ary indrindra hifampizara izay rehetra mankarary sy izay rehetra mamesatra ny fo amampanahinay izany. Ka hisy ny fifamelan-keloka aminay tsirairay avy Jesosy io, hisy ny fitiavana aminay pirahalahy, hisy ny fifandraisana ary mba hitoetra feno ao aminao izahay Jesosy io, satria araka ny teninao dia izay rehetra mino sy mametraka ny fiainany aminao dia hiara handovanao ny fiainana mandrakizay. Zany ny fanirinay mba izahay pirahalahy sy ny fianakaviana ray manontolo no hiaradia aminao Jesosy io, hiara miriaria izany fiainana mandrakizay izany. Andriamanitra ianao Jesosy fa tsy mba mpandainga, ka zavatra marina no ambaranao. Ny irinay Jesosy dia ny hanananay izany fiainana mandrakizay izany. Izahay ray tahaka izao dia mba hovonjenao sy harovanao sy ho tantananao, ka na ny zavatra rehetra izay arosonay eto hangatahanay Jesosy dia hovalianao araka ny halehibe ny fitiavanao. Tsy hampahory anay ianao fa fiadanana no katsahinao amin'ny fiainanay. Raha matoky ianao hatramin'ny farany izahay, raha mametraka anao ho tompo izahay, raha manaiky izay zavatra apetrakao amin'ny fiainanay izahay. Amin'ny anaran'ny Soanao Jesosy Kristy Tompo nametrahana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hovakiana dia amin'ny Efesiana 4:7, ny 1:4 ka hatramin'ny 1:7. Efesiana 4:7, 1:4 ka hatramin'ny 1:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany no andohalehako amin'ny ray izay hazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarany, mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny, ny mba ho hatanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana
ka hamaka sy hiorona mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary hahavony sy hahalaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mikoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Amen. Amen. Ataotsika zay vao hira 28. Hira 28 andiny voaloha. Le gaga amizay manao vavaka sy telo. Vita igny. Gaga amizay. Andiny e faharoa. Andiny e faharoa. Andiny e fahafiry. Roa. Hira fahavalo-roapolo andiny e faharoa. Izy mitady ela fanao isa Aoka vavaka isika rehetra. Zany ny todokira entinay midera ny anaranao ry Jesosy eo. Satria finaritra tokoa izahay raha miara mitoetra aminao na ety an-tany na any an-danitra. Nomenao ity serasera ity tokoa izahay ho fantsona anankiray mba hideranay ny anaranao ary hankalazainao ny anaranao masina. Ka indreto zay Jesosy, zay efa notantarain'ireo zandrireo ny vavaka ny fianakaviana tsirairay. Fa ny dia ny mba hahavotra na fianakaviana rehetra tsy ankanafa ho any aminao any an-danitra, ary na ety an-tany aza dia hiara-paly miaraka aminao. Mitenena Jesosy fa vonona hiheno ny teninao zahay mpanomponao. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay ambara fohy amintsika androany dia ny Efesiana 3:3 andininy 5:10. Efesiana 3:3 andininy 5:10. Rehefa hita izany dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarany. Amen. Somary mahasadaikitra ihany izany ny tenin'ny Paoly izany. Satria raha vao teraka ny olona dia efa manana anarany. Raha vita batisa ny olona dia efa manana anarany. Koa nahoana ary eto izy ny mbola miteny hoe izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra na any an-danitra na ety an-tany anarany. Misy anarany hafa koa va any. Dia raha sendra izany teny sarotra izany dia tsy maintsy mitady dikanteny hafa mba hahazoana io teny tian'i Paoly hambara amintsika io. Raha nijerena dikanteny iombonana dia hita fa izay antopisian'ny fianakaviana rehetra
Kay ilay anarana kay izay antom-pisian'ny fianakaviana rehetra na any an-danitra na ety an-tany. Mihamazava zany le resaka eto fa tsy ilay anarana no inona fa ilay antom-pisiana. Ohatra, ny antom-pisian'i Jesosy tety an-tany dia hamonjy ny olona rehetra. Ka izay zany no tiany Paoly hambara eto de hoe izay antom-pisian'ny fianakaviana rehetra tsy hampanavaka na ny an-danitra na ety an-tany. Ny fidina tokoa izao tenin'Andriamanitra izao satria mifanandrify tsara amin'ny tandro nakendreny izao fiaraha-mivavantsika izao. No tsipihiny Paoly fa fianakaviana rehetra no aoka hiara-mirona amin'izany ka hahatonga anarantsika rehetra ho voasoratra ao amin'Andriamanitra. Na any an-danitra izany na ety an-tany. Isaorana tokoa Andriamanitra nanolotsainantsika mba hampiasa ny fitaovan-tserasera ho fantsona entina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ary mamporisika antsika mandrakariva hanatanteraka azy ka hivavaka mba hanamafy orona izany fianakaviana tsy mbola ao anaty izany. Koa inona ary no paikady nentin'ny Paoly nanatanteraka izany? Paikady voalohany dia ilay vavaka ho an'ny Efesiana. Izay no vakitsika ny 2:4 hantra amin'ny 9:10. Io no ho raisintsika tsirairay ho entina hamalina ny paikady hahatongavana amin'izany anarana ao amin'Andriamanitra izany. Paikady faharoa koa moa dia nanaporofoiny i Paoly ny maha-apôstôly ny gentilisy azy. Io le 2:1 hantra amin'ny 2:13 ao amin'ny Efesiana. Voalohany ary, tsy tonga ho azy ny ahazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana. Fa misy lalana sy dingana tsy maintsy arahina ao. Ary ho antsika dia tsy mbola feno tokoa ilay fianakaviana rehetra. Ka izay indrindra nandraisantsika ity paikadiny Paoly eto ity. Raha valiana fohy manko dia hitany ao amin'ny Testamenta ao amin'ny Tesaloniana voalohany. Tesaloniana voalohany 5:17 manao hoe mivavaha ka aza mitahatra. Izay zany le paikadiny Paoly entina mba hahazoantsika anarana any an-danitra, entina mba hahazoantsika anarana ety an-tany. Mila mivavaka tsy mitahatra mba ho ao amin'Andriamanitra ny anarany fianakaviana rehetra. Le marina fa tenin'ny Paoly ny Tesaloniana. Fa raha jerena ny kontekstany ity teny ity dia ilay hita ao amin'ny Efesiana 4:4-9 no mifanaraka amin'ity perikopantsika ity. Ndao ary ho jerena tsirairay ireo andininy ireo. Raha raisintsika ohatra ny 2:4 dia hoy Paoly, ary noho izany no andohalehako amin'ny ray. Raha jerentika ny kontekstan'ity teny ity dia fantatra tsara fa any ampigadrana i Paoly no nanoratra an'io Efesiana io. Nefa na dia any an-tranomaizina izy dia tsy nivavaka nitsangana toy ny jiosy fa nandohalika mafy teo anatrehany ray. Dika izany fa toy ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka ny fivavahana mandohalika natao. Ary manambara fanetrentena lalina
zany fivavahana mandohalika zany ka hany to raisin'Andriamanitra valakilahy. Tsy vitan'izany ihany fa araka ny 9:40 dia miteny hoe mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny mba hatanjahiny fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Izany hoe tsy ampy ny vavaka mandohalika fa mila fenoina amin'ny fahatanjahana ara-panahy, satria zany fanahin'Andriamanitra zany no mitondra fampaherezana, mitondra fahatanjahana manoloana ny olana maro eo amin'ny fiainana. Hoy anefa Jaona apôstôly amin'ny Jaona 1:1 Jaona 2:12 fa izay rehetra nandray azy na Jesosy io na ny fanahy masiny io dia nomeny hery ka ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe ny olona feno ny fanahy dia mahery, ny olona feno ny fanahy dia matanjaka mandrakarivo. Ny olana nefa dia tsy mitolona amin'ny nofo mandray isika ka manahoana ary no ny herim-panahy ao anatitsika. Mamaly izany Paoly amin'ny 9:17 manao hoe mba hitoeran'ny Kristy ao amponareo amin'ny finoana ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana hianareo. Izany hoe ny herim-panahy ao anatitsika no miboiboika any Jesosy Kristy te honina sy te hitoetra ao ampontsika. Ny mahagaga nefa dia izao, raha mijery tsika ny Apokalipsy 3:20 dia hoy Jaona, indro efa hoy Jesosy, indro efa mitsangana eo ambaravaranaho ka mandondona. Eto zany ohatrany misy contradictoire kely. Ny Apokalipsy miteny hoe indro efa mitsangana eo ambaravaranaho ka mandondona, nefa i Paoly miteny hoe i Jesosy te honina ao ampontsika, izay midika ho i Kristy ivelan'ny fiangonana. Ka aiza no miboiboika ao anatitsika amin'izany? Jaona apôstôly indray miteny, Jaona 1:5-12 izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Na i Paoly apôstôly kosa mamaly manao hoe Romana 9:4-12 fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ireo no manambara fa tsy ivelany akory Jesosy Kristy fa ao ampon'ny olona. Vokatr' izany hatanjaka ny finoana ao anatinareo. Farany hoy Paoly ao amin'ny 9:7 mangataka aho mba hahalala ny fitiavan'i Kristy. Ankehitriny ary raha mbola misy fianakaviana mbola tsy ao anaty vala, na misy fianakaviana mbola tsy feno ny fianakaviana rehetra, mba fantatrao ve ny fitiavan'i Kristy ny fianakaviana rehetra? Korintiana 1:15-10 manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy. Ary ianao fantatrao ve ny havon'ny fitiavan'i Kristy anareo mianakavy? Banjiro ilay hazo fijaliana, fa maty ilay marina hamonjy ny tsy marina. Tsarovy ary hoy Paoly ao amin'ny Romana 12:5 manao hoe fa isika na dia maro aza dia iray ihany ao amin'ny Kristy. Raitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanany ho antsika rehetra. Amen. Zahay ty teny azo ambara androany raha ny maty crédit ilay irey. Efa farampara, efa presque nirey aby vao fa
Pai faraparangilany avao ka agnamina jano agny ajaja isandrako agny no nahavo raha. Sai fa. Hira fara. Hira Vanao 28 andiny e fahatelo de vavaka nampianarin'ny hira vavaka nampianarin'ny tompo. Hira 28 andiny e fahatelo. Yamandanita. Yawandanita mifaling Rami Simiubavun ini angeli mirami Ranavuku Tot zeker vavaka nampianarin'ny tompo Daniala lany guys. Farana tika ngavana zany na jany vavaka nampianarin'ny tompo. Raina io zany an-danitra. Rainay zany an-danitra. Masinina neny anaranao. Utunga neny fanjakanao. Atao aneny sitraponao. Ety Ety an-tany katafana any an-tany. Meo anay an'io zay Meo anay an'io zay hanina taza ho anay. Ary mamelany Mamelany kay tahaka mamelanay taminay. Ary aza mitondra anay fakapanany. Pamanafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery. Ary mandry mandrakiday. Amen. Misaotsika mama ka mitariky anao voaloham-bolana amin'ny oktobra amin'ny début oktobra amin'ny voalohany oktobra. Mama. Ay, ndao are. Ay are, mbeta matave. Mbeta matave reky vahono raha vahono mbeta matave. Zay vao ny raha nanovy famotsy sahirana reky tsy mahay misaotsy, tsy mahay mikama amin'ny raha io. Amin'ny famotsy le namboatsy solonify agny namboara iny soza namboara soa zao. Fa vita fa mametaka azy indaty. Ambony ambany aty natao. Ndao are. Zay reky. Eka. Saotsy. Yo.